Iresaka vaovao hafa tanteraka kosa indray sika raha tsy endrika Madagasikara raha ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra no jerena. Noho io antony io dia nikarakara esika ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana tsy ny kely soroka zany mikaroka ireo fomba rehetra ahafahana manatratra ny tanjona. Mba entina hanatsarana ny tontolo ambanivohitra ka hitondra fampandrosoana ho an'ny firenena dia nisy ny atrikasany raha ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana tamin'ireo sampandara ava voakasika izany androany ny mba hanatrarana ny tanjona napetraka tany Malabo mahakasika ny tontolo ambanivohitra no anisan'ny voadinika mbola ambany ny salanisy azon'ny Madagasikara raha ity tanjony Malabo ity no jerena satria dia telo faingo iray monja raha efa mahatratratra ny amin'ny enina faingo iray ny atsy Rwanda izay firenena afrikana toatsika. Ny atrikasa natao androany zany araka ny nambara teo dia iarahana mijery sy mifanaika amin'ny tetikasa izay tokony ho atao amin'ny fanatsarana ny hoe tratsarana ny déclaration de Malabo. Ino moa le déclaration de Malabo? Déclaration de Malabo dia fanarahana ny fanaikeny firenena afrikana rehetra fa tokony ho tohanana tsaratsara kokoa sy misimisy kokoa ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra. Dia mazava ho azy fa ao anatin'izay raha tsy hiteny zavatra anankiroa ny anankiray voalohany dia ny hoe tokony farafahakeliny 100% ny budget-mpanjakana dia ho alefa any amin'ny sehitry ny tontolo ambanivohitra. Mbola maro ny ezaka tokony atao mba hanatratrara ny tanjony io eto Madagasikara. Efa misy kosa ireo zavatra efa napetraka ny fanjakana foibe toy ny fampifanana ireo tantsaha mba hampitomboana ny vokatra vokarina eny amin'ny tontolo ambanivohitra.